matetika ny fanahy. Na dia iteny iteny toy ny olon-kendry, iteny tahaka ny anjely, fa tsy manana fitiavana dia tsy ampy velively, tsy ampy ary koa tsy feno, fa lasa kipantsona mikarantsana sy varahana maneno. Ary tsy izany ihany, fa na dia ny aminany tsy misy afaka hanohitra, na dia manana finoana amin-drako tendrombohitra, na inona fa tsy manana fitiavana dia fa lasa tsinitsinina. Na dia mahafoy ny fananako omeko an'ireo sahirana, na manokatra ny tanako mba ho azonao ifikirana, fa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa izany, fa ankosotra ihany. Fa ny fitiavana mity atraizatraiza, ka mahafoy ny ainy mba hamonjy ny sakaiza. Ny fitiavana mity, tsy mila takalo. Ny fitiavana mahay mity hatramin'ny fahavalo. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka renika eo am-pandriana. Joba 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandaharana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Feo Tazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora. Iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Eny ary dia mamerana ny arabo mba hampiraritsoa ho antsika tsirairay avy zay manaraka an'izao onjam-peon'ny Feo Tazantsoa zao, fa nanomboka tany amin'ny maraindraina tany ianao nefa nanaraka an'izao onjam-peontsika izao a. Maro ireo fandarana zay fandimby teto a zay narahanao ary mampitombo ny aim-panahintsika tsirairay avy a, ireny fandarana ireny. Zao kosa dia tonga eo amin'ny fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra zay iarahantsika amin'ny Dada Randrenatoandro Jean Joseph amin'izao zoma alina izao. Raha ny zomanao no miaina an'ity fandarana ity, raha ny sabotsy moa ianao a dia sabotsy hariva amin'ny 9 takariva no anarahanao ny fandarana. Avetrana angamba tonga dia hoarabaitsika aloha Dada, dia aorinan'izay mivavaka moa Dada mazava ho azy tahaka ny fanao hatramin'izay mitondra mivavaka ny fotoana rehetra. Miarabanao zahay Dada. Miaraba mpiaino rehetra miaona indray ampifaliana, ampinoana, ampanantenana ary mino fa ampitombo ny finoantsika, ny fahafantarantsika hoe Andriamanitra miteny amin'ny nofy. Ya, miaraba pasteur Miora, ny anabavy Natasa ihany koa. Miaraba antsika rehetra, miaraba ny Dada manokana, miaraba ny Natasa ary miaraba ny Namananjato ary akatoko ny fankanazana ny ivo ny 10 taona moa zao na mpitandrina ny Dada, dia miaraba azy manokana ihany koa ao anatin'izany. Ya, faly miaraba ny Dada Randrenatoandro izay tonga miaraka aminay eto foana, faly miaraba ny pasteur Miora, faly miaraba ny Tontonjato ary faly miaraba antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Angatantsika ary Dada aloha hitondra mavaka ny fotoana rehetra. Vavaka sika voninahitra ny eo anao Andriamanitra ilay tsara indrindra, ambony indrindra fa tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, le miteny aminay mandrakariva amin'ny soratra masina amin'ny mba antanio na dia ny zavatra ho avy aza. Reny rehetrarehetra reny Jesosy dia
na afantaranay fa misy lalana vaovao a fiainana vaovao a finoana vaovao mihitsy a vao mitsiry any anatin'ny fonay sy ny fanana ihany ka de mitoy zany ankehitriny a ataovy mahita mahazo fitiavana avy any aminao zay a mba hitombo finoana mifanarahana an'izany de mitenena indray ary Jesosy araka ny fombanao a ny naro anao ny angatana izany amen. Iraray ary aloha ataontsika hosolo ny fifandraisan-tanana angatantsika eo amin'ny natasanirantao a de avy hatrany de ovakina ny nofo rehetra zay naterinareo tetỳ aminay sy nalefanareo tamin'ny alalan'ny pejin'ny radio Fiotazantsoa.
eny ary isaorantsika ny mpitory tao anatin'izay mba ahoana loatra re Jesosy no aizako mity anao izay hira anisan'ny tena mahafinaritra izy iny atombokontsika avy hatrany no famakiana azy fa misy fijoroana vavolombelona aloha atao amin'ny tontonjato dia isainy etintsika anokafana ny fandarana ny amin'ny tiany ity fijoroana vavolombelona ary sy fisaorana misaotra Jesosy era-po era-tsaina era-panahanao aho Jesosy no ny fanasitrananao ny zodahako misaotra betsaka dada tamin'ny nanekenao nanazava ny hevitry ny nofy izay raha tsy ahivina dia narary prostate efa nitondra sonde no nangataka tamin'i Jesosy mba omeny fanafody dia namaly tamin'ny nofy Jesosy ka teny antsena aho nahita olona mitangorona no jereko ka barolena no antokony voany 10 no nolazainy fa 5000 francs lafo be zany hoy aho dia lasa aho ary nahita courgette mora be dia hoy ilay mpivarotra hoe afifa itony anie azo hoanina manty no sady nihinana izy no azavainao zany dada ka sady nanaovana asa hevitr'ilay 5000 francs firana 500 no nihinana courgette manta 3 andro monja taorinan'izay dia efa salama be izy efa mandehandeha amin'ny moto eran'ny tanàna hoy ny vadiny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany misaotra dada fa ity dada ozy no fa miverimberina tamiko foana iny telo ny veriny zay dia ny ao an-trano no misy rano be tafiditra tamin'ny voalohany ranonorana ny faharoa sy ny fahatelo dia rika be fotsiny tafiditra an-trano nefa tsy avy akory ny orana inona dada ny hevitra zany mpiandry aho manoratra renim-pianakaviana misaotra tompoko dia misy rakom-pisaorana kely moa nalefany vola 5000 ariary mangatsika zao ny andro tompoko azadino fa misy foana ny atao hoe nofo ririnina izy zao misy rano be tafiditra ao misy rika tafiditra ao maloto ve le rika aloha sa madio zany zavatra mahavarina fa ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia zao ririnina ny andro dia zay raha ohatra ka hoe niditra ny rano vaky ny varavarana dia misy dikany niditra ny rano dia dobo-rano be hatrany am-pandriana zany misy dikany fa raha izany fotsiny nofo ririnina zany hotoizantsika amin'izay ary ao anatin'ny famakinany nofy bonjour dada za dada nanofo hoe nanoveloman'ny vadiko sy ny zanako dia avy hoe niakatra tany an-danitra niaraka tamin'ny olona enina ka ny iray tamin'ireo dia olona fantako mpiara-miasa amiko rehefa tonga tany dia nanofo iderana izahay fa tsy fantako le hira rehefa vita le hira dia nipetraka izahay fitomena da dia nisy olona nanatrika anay teo nalain'io tovolahy io ile mpiara-miasa amiko sady no teneniny hoe ianao io mialahy teo fa hatramin'ny 2020 tsy nety mibebaka nafaran'io izahay enina aveo hoe asaivo mibebaka ny olona fa reto ny fahotana tena tsy tiako mampitomany ahy fitsangajangana fisotroana etsetsetsetra hatramin'ny kely indrindra voatonona tao nanafatra le namako voalohany io hoe teneny ny mpiara-miasa hibebaka fa tezitra izy sady tsisy fifonana tsony aty rehefa vita izay dia ho le tovolahy hoe ho avy tsy ho ela aho farany no entin'io tovolahy io izahay nijery lavaka be izay dia hitanay tao isa-jekondra dia misy olona mitotona ao dia misy anjely sy devoly samy makany azy ao tapaka teo le nofo dia taitra za dia mibebaka sady naka teny ny teny azoko avy eo tao amin'ny Isaia 29:19-21 ohatra amin'ny 21 dia nasiny amin'izay moa teto fanamarihana hoe za dia mpiomana ozy izy inona ny tokony ataoko fa miasa saina be za satria afaka herinandro tao aorianan'izay dia miverina indray io nofo io sady isaky ny amin'ny 3 maraina eo Isaia hoe Isaia 26:19-21 26:19 amin'ny anaran'i Jesosy ho velona indray ny olonao izay efa maty ny faton'ny oloko hitsangana ko mifoaza sy mioby ianareo izay mandry ao amin'ny vovoka fa ny andronao dia tahaka ny andron'ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty mandeha ny zavatra ny fifaliantsika dia zao Andriamanitra mbola mampibebaka antsika alohan'ny hafaterantsika fa raha maty amin'izao ianao tanao zany rehetrarehetra zany dia mamindra fo aminao Andriamanitra rehefa rahatr' izay dia miala ety dia ho any an-danitra
fa raha tsy zany ianao de ao anatin'ny afo be io efa sehony anao reo daholo misy olo isaky ny segondra latsaka ao ary tsy misangy am'izany Andriamanitra fa rehefa tsy mibebaka anao de ao beba tompoko de mbola misy fotoany bebanao. Ya mpiandry anankiray tia valampy 30 taona vehivavy a efa vita soratra sy mariazy ina manambady a mpiandry anko ny vadiny. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy za dada nanofo toy izao nandeha teny amin'ny arabe malalaka be fa tsisy tomobile nandeha fa de eny ampovoany eny za rery de avy eo nisy vazaha rola lava be fotsy be lava orona de nanatona ana de nibitsibitsika izy hoe mitady saribô 300 gony ary zareo de maika be za de hitady an'le saribô de avy eo hitako teo alohako keliko teo ilay vadiko mijoro miandry ana za mbola miresaka tamin'reto vazaha reto de hoy ilay vadiko eo hoe tsisy tomobile mahazo mahazo zany mahazaka zany de hoy za hoe entina amin'ireny camion be reny koa avy teo avy teo amin'ny akavanana nisy mpivarotra saribô tandrifin'ilay noresahanay sy ilay vazaha rola reto de rehefa nisalasala za tsy namaly hoe mahita na tsy an'ilay saribô de nakeo nanontany resaka tamin'ireo niresaka reto vazaha avy eo za nanantona ireo mpivarotra saribô ireo de hoy za hoe aleo amidiko na hoe raisiko ny saribô anareo de mba azoko 10 ariary isaky ny gony fotsiny zany hoe amin'ny zany hoe ao amin'ny mpivarotra saribô ihany za no mieritreritra aka saribô amidy amin'reto vazaha reto de aka tombony kely nefa efa hita ilay vazaha io ny fivarotana saribô io de zay ilay nofy fanamarina taloloha kely za dimy volana talohan'izao nanofy nivarotra saribô tsinjarany zao sy ilay rahavaviko de misy olona milahatra be mitondra sase za nefa dada tsy nivavaka sujet manokana akory fa vavaka amin'ny akapobeany fotsiny ohatra hoe taio ny asa fivelomanay tsy nivavaka manokana izy zany firana 300 ny tany izay vanginao ry Jesosy masoandronay tsy maintsy lasanao Jesosy mba hanjakanao avokoa. Ay ren'le chiffre reny foana ho zany lazaiko anao zany chiffre dia intanarany ty reny ny message an'Andriamanitra hira reny hira ao anaty firana ka tonga le vazaha rola hitady saribô 300 gony dikan'izany efa mainsista mihitsy izy mialatsiny amin'ny teny frantsay tena manamafy anao mafy de mafy mihitsy izy hoe ny tany zay vanginao tsy maintsy lasanao tsy mpiandry zany olona io tsy mpiomana akory zany tsy maintsy manao mpiandry anao na tianao na tsy tianao ay mpiandry mihitsy izy mivady mpiandry izy mivady mbola mahazo an'izany tsy miasa nareo ray zany tsy miasa anao de misasa amin'Andriamanitra miteny aminao mihitsy hoe tsy maintsy atao io asa io amin'ny mampiandry ary nira fazato de mibebaka tsy misy afaty zay fa rindrina loatra anareo zara misy an'Andriamanitra manaitra anareo hoe diso lalanareo danaingana miverina ataovy asako. Anao fa manaraka nananofy dada tamin'ny alina zao natoriny no tazako ny varavarankelinay no nivo indro misy olona mainty tsy hitako ny endriny mitana lefona de avy eo izy eniko ny klaksona ny bisikletako nitodika tany amin'ny varavarankely ao nahita olona mainty mitana lefona de tonga de taitra sotra dada de mangataka vavaka rehefa manofy anareo fa misy olona manarangarana eo amin'ny varavarambe na varavarankely raha varavarankely zao mbola fitaratra ohatra izy tsy voazavanao tsara misy fitaratra aveo sa tsy misy fa raha ohatra zany le olona mitana lefona ka mbola ambadika ny varavarankely de misy ody nataon'olona eo amin'ny varavarankelinao io raha pitsy marena de sasao amin'ny ranon-tsavony sy ny éponge ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy zany raha vao tafiditra kosa izy ohatra hoe nivoly varavarankely
ka hitanao fa tafiditra rehefa mitsidika ny lohan'le olona mangarangarana de tsy maintsy sasana daholo ny anatiny sy ivelany fa misy hodina ataon'olona ao ka raha vao tsy voasasanao io a de tafiditra am'izay ny kalanory sy ny mpangalatra angalatra ao an-tranonao androbanao tandremo zay a zao de afa ataovy zany a na zao arivo zao na raha-pitsy maraina vao maheno an'izany ianao zay. Miaraba ny dada amin'ny anaran'i Jesosy a za dada nanofo ny lalao tamin'ireny dobo filomanosana madio be ireny niaraka tamin'ny namako ka mariako dada fa hatreo amin'ny valahako ny rano a za de lehilahy 20 taona mpiomana catéchomène. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy izao mpiomana 20 taona nanofo eo hoe izay aloha zany le nofo voaloha manofo eo anaty dobo filomanosana madio be miaraka amin'ny namako de hatreo amin'ny valahany io zany le rano de nofony izy hoanina tsaiko ny rinina zao fa manomboka hoa nofo rinina eo zao latsaka mandeha manofo milomano anaty rano mangatsika rano madobo mangatsika ianao jereo tsara anao a fa latsaka zay ny lambanao na ny drahanao na mbody fotsiny de mangatsika ny vatanao satria rinina ny andro zay ny atao hoe nofo rinina fa raha ohatra hoe latsaka tao anao ka ny lentika zay misy dikany zay na latsaka tao anao a de nisy nanindry ny lohanao zany misy dikany fa raha milomano fotsiny ohatra zao ianao a mangatsika ianao zay a latsaka ny lamba eo am-pandrinanao de mbola izy ihany nandefa fa olo-kafa ndray ngambany izao mpiomana 20 taona nanofo eo hoe nisy nanenjika de nitsoaka aho atao anaty fiara kely ireny ony a de novelomiko le fiara de netiko de lasa aho mariako fefam-panofo toy izany foana aho indraindray tsy fiara no entiko izy de tapaka teo le izy de fiaran'olona sa fiarany tsy ny préciseny ato fa fiara kely fotsiny mba jereo tsara ohatra hoe nanofo niditra tao anaty fiaran'olona de nentiko le tomobily mpangalatra anao zay mpangalatra de sen Jesosy mibebaka am'izany faratsy mpananao zany fa raha ohatra ka hoe io anao zao de hoe tafiditra fotsiny tao anao de lasa le tomobily de tsy misy dikanao azy fa nofo rinina zao fa be dehibe mihitsiny. Vehivavy erika amby 30 taona manambady izy a mpiandry sy miarabany dada izao dada nofo hoe disbus a tokony 178 no nandehanako de bus ny alasora no nidirako tonga tany amin'ny terminus de nanontany aho hoe mbola hiverina iakatra ve anareo de tsy hoy ny chauffeur de hoy aho hoe irerety an-tany lavitra aho ny andro raha teo hoe valina de hitako ny ray aman-dreny iraka anankiray tsy tononoko ny anarany a mipetraka eo amin'ny banc mitafy lamba ary fotsy ny akanjony mitondra akanjo masina anaty fitoerana en bandoulière de hoy izy tamiko avy mitoery eto anilako fa efa alina ny andro vita iny de hitako ny vadiko manao torse nu manao drap ny tapany ambaniny de niantso ahy izy hoe avy de tapitra ny nofoko misaotra dada diso lalana ianao zay ny dikany tokony nandeha bus ianao a nefa bus hafa nalainao ary mitandrema mihitsy fa le bus hoe zay tsy miverina tsony so heverina hoe ay diso kely tamin'iny Jesosy tao ary hafa hiverina tsy zay tsisy lalany iverenana afa-tsy ny mibebaka ihany zay no nahatongavan'le iraka teo anilanao io iraka io maka ny endriky Jesosy io no miangavy anao mihitsy hoe mitoery eto anilako ianao zay fa ianao zao matahotra ny vadinao ianao fa tonga ny vadinao de nanginy ianao natahotra anao fa tsy niteny tsy nanaraka ny teny'le iraka i Jesosy io miteny aminao miangavy anao anaka hoe de andao am'izay mitoery eto anilako fa mibrioka loatra ny sainao maka tsy makary diso larany fa miverena am'de mibebaka. Miarabany dada sy ireo mpamaky nofy ny mpiara-miasa rehetra ihany nanao anarako nanofy dada hoe tamin'ny alina teo nisy vahino ny tao aminay vahiny tsy havanay akory fa olona hafa mihitsy satria nanopoziny aza de olona dia tsy olona am'izao ny amin'ny fitafiny zany hoe tsy olona am'izao zany ny fitafiny telo mianaka ry zareo dadany de zaza roa lahy mpanjaka hono le dadany nikarakara'ilay zanany aho ka nanasa ny tongony ary nahatsapa fa donga kely lay zazana de tsy mihaja aza ny fitafiny
tsy miraro tsy mikiraro ny alavan'izy ireo a de somary fohifohy de toy le nofy a nofy ray hafa koa tamin'ny alina teo ihany ozy a naka vola atao amin'ny caisse d'épargne hony aho a ary lany ny carnetko de nanontany ahy lay mpiasa tao hoe ohatrina sisa ny volanao de hoy aho hoe 200 mahery avy eo a eniko no hoe tsy maintsy manao visite daholo ny tompon'ny compte rehetra fa mandrosoa atao amin'ilay hoe mandrosoa atao amin'ilay manao visite inona tompoko mety ny dikany izy misaotra betsaka sady manao veloma de telo mianaka eo ianao a dadany a mamany a de zazakely de dongadonga le zazakely de lany koa ny volanao ay mandro hono no atao amin'ilay manao visite zany hoe mandro zany ny atao amin'ilay manao visite mandro ohatrany hoe mandro ampandrona angambany zany raha fazoko azy manao dosy ay avy eo izy henoko hoe tsy maintsy manao visite daholo ny tompon'ny compte rehetra fa mandro hono ny atao amin'ilay hoe manao visite noforina ho abe dehibe mihitsy ny zao mandro mangatsika ny andro de kamo mihitsy mandro atao visite mihitsy nareo rehetrarehetra manao visite hitanao le ronjato le hira ronjato indray io misy ny andininy fahatelo manao hoe ny evidray ovao evidratsy teny fahatelo ianao zany manana evidratsy hoe za tsy andro fa ny andro renina mangatsika be esory zay evidratsinao zay tsy misy afatsy zay fa ly dada mama ina azy milaza am' Jesosy hoe eto kaikinareo nay ny raisiny zanaka ary ny fanamasiny tena mba ohatran'io za azy io jereo izy dongadonga be mandro tsara mibebaka koa midika an'izany tia lay olona 7 taona teo ihany nanofo fa zay vao hitany toyany ny nofoko faharoa tompoko voaingana de hoe nihinana paiso roatra ary letchi ao ony ao ireo de fototra iray ihany fa nankafy be ony ao nihinana azy de zay de tapitra fotsiny de mbola nisy nofy hafa hoe nanofy ao izy tamin'ny alarobia lasa teo hoe nipetraka tamina trano cité zay ony izao sy ny vady aman-janako de nisy ankizy nitondra zaza ny valana be ny voaka io trano io ka feno maloto eo atokonam-baravarana noho ny natorony izahay de nisy namaky ny varavarana de nitsangana le vadiko nitsangana ny vadiko nanantona azy sady to falifaly izao kosa nitady zavatra hivelesako zay miditra eo boakare no hitako ka ny andro zay hiditra aho iny ary fa niditra ilay olona de mody manao sary ady izy sy le vadiko fa za kosa tonga de namely tamin'ilay boakare ka tsy nahetsika tsony le olona de niantso polisy aho kay ny vadiko koa niantsony de hoy izy ainge ny lahisany fa miantso polisy ny vadiko de gaga sady niteny koa hoe ay koa ny vadiko namany fa ainge nareo de tapaka ny nofoko ny zoma maraina taorinan'io de natsony ny vadiko aho ho any am-piasana ny fa misy hazo be be omeny ahony de tsy nety aho tena izy io fa natahotra ilay nofoko saofandrika izay mantsy tsy miara-mipetraka itsony fa tena mpamohy vady be izy sady manitsakitsaka tokantrano ka nanao vavahady tamiko foana mialatsiny tompoko fa lava loatra avariany kely hoe ay ny vadiko isan'inona ndraso kely ka tsy nietsika itsony le olona de niantso polisy aho kay ny vadiko koa niantso olona de hoy izy ainge ny lahisany fa miantso polisy ny vadiko niantso an'le olona zany le vadiny le olona niditra de ohatrany niteny andreo hoe ainge ny anareo fa miantso polisy ny vadiko zany hoe le olona niantso polisy tsy hay zany tsy hay hoe ndrasany tsy niteny izy hoe le lasa vehivavy fa mpiomana fotsiny izy zao aloha
le nisy ny maloto zany tokony ambaravarana io sasao tsara aloha tokony ambaravaranao fa nisy na nisy ody io ody io tsy maintsy sasana tsara amin'ny éponge de borosina tsara amin'ny borosy io tokony ambaravaranao io fa isak'izay mandingana an'io anao de manaraka ny tongotrao na manaraka ny tenanao le ody tonga hatrany am-pandriana zay no mahatonga anareo roa tsy maintsy miady reny no atao hoe tsy tia mainty manjary miady be pirofo zao de satria miady be nareo mivady valany tiany Jesosy lazaina am'izany de no hoe mitandrimanao amin'ny vadinao io fa io namany zay le izy teo naman'ny olona mitady amely anao io madama vavao azy roay devoly eto teo am-piangonana zany problème zany de ao am'izay no misy manolo hevitra anao hoe zao atao miarabanao amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika dada zao zay manodra de avy aty nahita zao le nofony nahita paiso naniry teo tokotaninay aho ary teo ambonin'io paiso naniry io de nahita tarondro maromaro teo aho de gaga teo apototry paiso io de nisy lava-boalavo ary efa nijerika kaiky le lavaka de nisy voalavo ray sy tarondro ray de niantso ny zodako aho zay teo tokotany niaraka tamiko de natoroko azy le lavaka sy ireo tarondro maromaro reo de hoy izy tamiko hoe andraso fa de hotobahako rano mangotraka io lava-boalavo io rehefa lasa nankarano mangotraka io zodako io de lasa nitsorika tany anaty bozaka lay voalavo tao anaty lavadavaka tao tapitra lay nofoko mareko etona fa tsy nisy paiso maniry tsony eto tokotaninay zaho de mpiandro inona ny hevitra zany dada misaotra tompoko le paiso mo hazo sa misy voniny paiso maniry fotsiny ozy izy tsy le anankiray ty aloha adiniky kely le hoe nisy paiso nisy rotra nisy letisia manana voankazo nana voankazo maromaro am'izao fotoana ny fiboan'izao de le faharoa teto misy paiso zany izy anao de misy toarondra de misy voalavo le lava-boalavo aloha taterao mihitsy le afatra teo makara amin'ny mangotraka ianao fa tsy ho lasany ny tananao tsy fantatr'Andriamanitra fa tsy ho azonao io fa mety milokoloka le lavaka makara amin'ny mangotraka ataovy amin'ny anaran'i Jesosy rahan'i Jesosy mihitsy alefany dory fa misy nandefa ody ao anatin'io lavaka io zay ny tadiavinao voalohany ataonao voalohany ny faharoa resaka tarondro am'izay fa jereo kely ny tensionnony fa midina de arao am'izay zay lazain'ny dokoteranao hoe zao hanina ianona no anarako mpiandry aho eto amin'ny FPV Mafoibe 5 taona miarabanao dada tainy Jesosy mandrakarivany ianao sy ny ankonanao za dada nanofiny alatsinainy fa 3 volana may 2024 mai toy izao ny nofiko nisy olona hono teo ambaravarankelinay vehivavy io nefa le trano tsy mitovy amin'ny trano ipetrahanay no hitako fa hafa de tsy misy nanidy ilay varavarana de nitsangana aho nanidy azy tamin'ny karetsaka sady niteny aho hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina de avy eo hono de teo tokotany ilay vehivavy io de ny fampitolona tamiko io de nakapokapoko tamin'ny tany no sady niteny aho hoe maty amin'ny anaran'i Jesosy de tsy nihetsika intsony izy de nobetaiko de naotrako ny tamboho ka lasa tao ambaravarankelin'olona ny latsaka de niteny tamin'ilay olona tao aho hoe mpamosavy io fa tsy naheno zareo tao de avy eo nitsangana indray ilay vehivavy de nanantona de hoy aho hoe de inona de hoy izy hoe tsy zay mihitsy le amakiny azy ato tsy hitatena nga io tena tsy mety sitran'io fa efa 20 taona de tapaka lay nofy mariako fa iza de narary nefa tsy de mety salamana de efa tany amin'ny dokotera azy de nofy faharoa toy eny tamin'io andro ihany de nofy faharoa nanofy aho hoe ny karakara sakafo de tonga ny rafozako fa hoe andeha hivavaka izahay de nangataka rano lay rafozam-baviko de nasaiko nomeny lay ankizy kely tao an-trano de hoy rafozako io
andao am'izay de hoy aho hoe andao fa hoavy zahay de avy eo aho nandeha niaraka tam'ilay ankizy lahy kely zany io de nivoaka izahay de nitantanako izy de nandeha elakelan-trano de teo amin'ny lalana ny lalovanay ona nisy trano de hoy aho hoe hay aty misy fahoriana de hitako no amin'ny lalana lenay eo ambany tohatra misy olona miakanjo fotsy mikarakara lamba zany de izaho sy lay ankizy lahy kely niakatra ny tohatra izay misy ny lamba fotsy io tohatra io de nandoa lay ankizy de hoy lay olona mikarakara manao akanjo fotsy hoe omeo rano mafana de asio siramamy fa idiran'ny rivotra de lasa izahay niakatra de tonga tao andavarangana de tapitra lay nofy inona dada ny dikan'izany misaotra anareo rehetra tahin' Jesosy daholo. Anankiroa izy teo ny anankiray de hoe nisy olona teo ambaravarankelinay tadidio tsara ho za fa milaza aminareo foana fa raha vao manofinareo fa misy olona manarangarana ambaravarankely fa mbola tsy tafiditra de ny varavarankely no any velany mihitsy aloha sasana tsara amin'ny ranon-tsavony sy ny éponge ataovy amin'ny anaran'i Jesosy kiseho tsara. Ny antony de zay io no mahatonga no tsy mety sitrana tsara hatramin'izao na tany amin'ny dokotera na ny esana adinonao mihitsy fanafody io tadidio fa reny ody gasy reny no lazain'i Jesosy foana hoe reny ny rafilahako ka raha vao misy rafilahana mihitsy eo ambaravarankely io ny sariny rafilahana io ny sariny tsy mety miditra ao aminao mihitsy izy araka ny teny soratra masiny esory aminao ny zava-boozina rehetrarehetra tsy tiany mihitsy reny ody gasy reny sasao reny madio tsara varavarakelinao ina de mandana am'izay ianao makany ampiandry fa mora sitrany ianao. Ity nofy ity moa zany de foy fa tsy de misy fanazavana. Bonjour za mba tena mila resaka amin'ny dada fa tena manofy ratsy foana aty ampitan-dranomasina aho mba mila vonjy tompoko fa manonofy misy manipy bibilava de sy enjen'ny alika na omby foana nofy samihafa daholo ireo piomana hono izy vehivavy 5 taona saotra tompoko efa ny saram-panambadiana. Zany na tsy miona amin'ny dada arana amin'ny telefona tsy maninona ianao ny ampitan-dranomasina raha teo na rehefa manonofy bibilava de alika koa misy teo de omby ary omby rehefa manonofy alika ianao de ny alika moa de vetaveta isak'izay miona de mitady firaisana foana ny mason'olona eo aza de misy olona manana zany toetra alika zany te iona aminao kôtikôty anao io fotsiny tadiaviny zay ny lehilahy anankiray. Le omby ndray lehilahy anankiray tianao izy io fa rehefa tsy mety tia azy ianao de anaovan'ny ody gasy am'izay io no mahatonga an'le hoe nitenery ambalavelona de miainga ho azy ianao na ny Paris raha tonga te Madagasikara de io no tenenako anao foana hoe mivavaho misy mpiandry be dehibe ianao raha mipetratra any Paris misy fiangonana 4 be dehibe zao ao Paris manodidina fotsiny de manatonany reny fa misy ray aman-dreny any misy iraka any misy mpitandrina any misy mpiandry zay de hitanao am'izay ny lalaka lenareo sotra vehivavy ankiray 20 taona mipetraka eny Tosy eny izy tia nofy tio izy fa tamin'ny 24 fa zao vao tantaraina nanofy dada niaraka tamin'ny zokovavy sy anadahako efa maty mpiandry izy ireo de noentiny aho niaraka tamin'ny zavikeliko efa taona no babeko niakatra tendrombohitra zay teo amin'ilay tendrombohitra nisy trano karazany roa ndray efa vita tsara tare tamin'ny biriky tanimanga sady efa miloko ndray kosa mbola tsato-kazo ary vao amboarina de olona zoko hoe ato ianareo mipiatraka fa miandry kely fa mbola tsy vita ny trano fa misy zanak'andrena koa ao de namaly hoe to tanàna maty tsisy olona de namaly ilay zoko mpiandro hoe tsy tanàna maty fa tanàna be olona de natody ny anavaratra ao de niseho fa nisy tanàna be olona de olona manao raha andavanandro no hitako tao afaka 3 andro taorina zay dada andeho any ambanivohitra de nangataka fray tamin'ny zanako de tsy nanana izy de lasa nandeha nivavaka tonga de ilay tanàna nampisehon'le zokoko gagaako fa ny fiangonana FPVM ankiray no naseho anteto
de nisy soratra tao rehefa niandrandra aho de ola olona hoe misy zanak'andriana koa ato. Inona dada ny tiany Jesosy ataoko amin'io fiangonana io? Le manoratra ity de tononika any angambany mpivavaka any Tamboanjepy ary birao ny fiangonana Ankony izy. Anankiray trano tsara, ny anankiray trano hazo, trano hazo fotsiny. De io ny antaniko tsara manao hoe taiza le nidirany eo am'le trano tsara sa le trano hazo? Le trano hazo zany ny teneniny hoe ato aloha mipetraka fa mbola tsy vita. Misaotra an'Andriamanitra. Enina amby 20 taona ianao zao a? Tsy fantatro, mpiandry sa tsy mpiandry? Mpiandry. Tsy niteny izy. Mpiandry. Vehivavy enina amby 20 taona fotsiny hono izy. Mbola tsy nanao ny asan'Andriamanitra mihitsy ianao. Enina amby 20 taona ianao. De rehefa tonga ny fotoana fitsarana hoe inona mba asa vitanao teny ambonin'ny tany tsy misy. Io ny tranonao io tsy vita io. De mbola velona ianao andeha mifona amin'Andriamanitra. Raha mpandray ianao, raha mbola tsy mpandray manatona pastera ianao de midiro mpandray. Raha tsy piomana ianao raha mbola tsy piomana de ndana manaraka ny piomana reny de ndana manao vavaka, manao hira, manao vavaka, mandroka devoly miaraka amin'ireny sady manao piomana. Fa tsisy ninona miala aty amin'ity tany ty ianao de tsisy ninona mihitsy any an-danitra fa de trano ratsy kely io no vataninao. Tsy ampy ny finoanao mama. Zay. Bonjour dada. Za dada nanofo misy manenjika foana de misy lehilahy lava moa misy fohy kely ihany koa. Miteny amin'ny anaran'i Jesosy za de lasa miakatra ambony de tsy hitany intsony. Avy eo za taitra mariako fa ny vadiko tsy mankasitraka ny anarahako ny fotoanan'ny FPVM ozy. Za manaraka amin'ny FB foana, manaraka amin'ny Facebook foana, ny rafozako ihany koa mariako fa nahitako tapakazo tao amin'ny entany nefa izy mandalo nipetraka na ohatrany hoe nandalo nipetraka tao amin'zareo tao zany tokantranon-jareo. Efa lasa moa izy zao ozy. Misaotra tompoko, ialina no anarako avy aty Tsirabe. Misaotra to. Aza adino ny tenin'i Jesosy zao ny teniny hoe zay manaraka rehetrarehetra zay de tsy maintsy enjehana. Aza to mahakivo na mahataitra anao mihitsiny izany fanenjehana zany na mivadinao ny ankohonanao. Jesosy raha nilaza hoe ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Aza to mahataitra anao zany. Fa tsy anao neny enjehana ozy Jesosy fa za hoe le Jesosy eo aminao io enjehana eo ka misaora an'Andriamanitra fefa ao anatin'i Jesosy ianao zao. Zay ny tena voalohany indrindra. Dia asehoan'Andriamanitra anao amin'izay no hoe reto vadinao reto de tsy mankasitraka manenjika anao. Rafozanao amin'ny tanaody de manenjika anao. Ndana amin'ny miazakazaka manao à distance any amin'ny 4e étage. Tandry feo reo rafozanao sy ny vadinao reo any ny tandry fina. Lazao amin'ny Jesosy any daholo ny alahelo rehetra fa Jesosy ao anatinao mahay mandamina ny fiainanareo menakavy. Salama tompoko. Zao mba afaka manontany kely fa nanofy aho hoe nihintsana daholo ny nifiko teo aloha sady tonga de be nefa tsisy hoe niady, tsisy hoe naninona. De zay le izy. Rehefa manofy mihitsana daholo ny nify de arary be anao zay. Anavo be mihitsy ianao. Fanafotony de mamonjy dokotera ary rehefa manavy de mamonjy dokotera foana fa izay ihany. Nanofo sa dada hoe nisy atody tety amin'ny tanako de nianjera ilay izy de niondrika za nijery azy sady nanao hoe hoatray tao tsy vaky de nalaiko ka vaky de nazerako tao anatin'ilay de nojerevako tao anatin'ilay atody de feno bobongolo ny sisin'ilay akorany taorina an'io de tsy ninona tototsony za fa efa ho ray volana zay fa ny fanontaniako dada de hoe azo ny zavatra azo ny zavatra misy atody ve ny zavatra misy atody ve azoko hoanina ohatra mofomamy, kaiky sy ny sisa zay fa de marary soa. Mofomamy misy atody tsy maninona ny kaiky sy ny namany fa io atody le tena direct be mihitsy hoe anendy atody na œuf sur plat zany na tena omelette zany
zay tianao tsy azonao atao mihitsy fa tonga de arian'Andriamanitra hoe io maimbo be io fa lazalaza foana anareo fa raha tsara be le atody zany a zay le nofo ohatra de mahazo mihinana fa rehefa maimbo le atody a tsy mahazo mihinana marary aty ianao io ka na ianao a misotro artichaut zany makanisany amin'ny mpivarotra eny fa ravina anana zany anana artichaut de maka kely ohatra amin'ny 10 cm ianao a ataovy anatin'ny rano ampangotrahana anaty rano 2 litre de misotro an'iny ianao a 2 vera maraina alohan'ny sakafo 2 vera alohan'ny sakafo atoandro 2 vera alohan'ny sakafo hariva de minana an'izany mihitsy aloha anao ao anatin'ny herinandro na mahery fa jereo koa fa ny tenanao fa misy mangamangana na ny tenanao na ny ranjonao na ny fenao na misy mangididy be zay no milaza fa marary aty tokoa ianao de arao zay. Miaraba nareo telo menada tainy Jesosy dada za dada nanofy misy manenjika ka miampita ranomasina misy olona miaraka tamiko tamin'ny fotoana io ireo olona niaraka tamiko ireo de mitondra lakana iampitanay rehefa lasa lavidavitra izahay de taitra fa indro efa akaikely ilay olona mpanenjika ka noteneniko ilay mpitondra lakana hoe aingakaingana fa efa akaiky ny mpanenjika atsika aza merikerika mihitsy nareo izany noteneniko namaly ahy izany no noteneniko namaly ahy ilay mpitondra lakana tsy afaka aho de noresahana ny raisaka ny fitondrana ilay lakana de lasa zay aveo tena manahirana le soratra mba atao tsaratsara angamba le soratra kosa rehefa lasa lavidavitra izahay indro fa tsy tazana intsony ilay mpanenjika ka tafita somatsara izahay de aveo mbola lasa indray zahay nandeha izaho am'izay no nitaridalana mahazo lalana ratsy be mihitsy misy antsana be tsy hita fiafarana ny ambany raha vao latsaka any de maty de aveo no teneniko zareo niaraka amiko hoe izay itsahako no itsahanareo de lasa taitra tampoka aho izy tamin'ny toromasoko tsy fantatro ny antony dada nofo tamin'ny 2019 fony izy io 7 taona olona io tsy fantatro na mpianatra mpiomana mbola misy tohiny kely te mbola misy tohiny ato ity ndray ozy nofo faharoa matory amin'ny alina ozy de taitra tampoka fa misy mandondona ny varavarana ny fo zaho ozy amolay varavarana gaga fa olona marobe sady tezitra be zareo ny fahitako anazy hamono ifaly amono faty mihitsy angamba nytitinteneny ity zareo taitra aho lasa zany tsoka sady tsy nahavoaray akanjo fa sorta kely sy ambony kely no voarayako lasa nitsoka rehefa lasa lavidavitra za de nahita tanàna ka niantso vonjy aho nanao hoe vonjeo aho fa misy manenjika fa tsy nahoany niteniko na tsy nirarahiny mihitsy de lasa indray aho nandeha iny de lasa indray aho mandeha indro nahita tranon'olona ka mandondona aho mampandroso ka nandondona aho nampandroso aho mba ampindramo akanjo za fa misy manenjika aho tsy nahavoaray fitafiana aho fa sorta kely ity mba voarayako tsy tapitra akory ny teniko indro tazako indray le mpanenjika de lasa indray no nitafavoaka tao amin'olona aho lasa kelikely misy vavahady be sady tambo avo be niditra tao za de gaga raha vao tafiditra tao ave doany tao Jesosy inona ary ty soratra ty tafiditra tao aveo so de misy olona mifatotra miteny tampoka izy hoe mba voanareo zahay tsy mety aho satria matahotra so de tratran'ny mpanenjika lasa zay niakatra ambony tambo doany io teo ambony teo zaho mitazana mpanenjika ay tsy nahita tena sarotra vakina le soratra mba atao tsaratsara angamba le soratra manaraka na saina soratana olona hafa fa tena tsy hita mihitsy ny fomba makina an'le soratra zay ony dada le nofy mpiandry visa tsy mpiandry tena tsy voatsindry ny ato mihitsy le mahampiandry azy fa 7 taona izy manambady mbola tsy niteraka hono izy piomana izy piomana miandro fanokana anao de no tsara am'izay ary misy manenjika anao maybe eny ambony ranomasina eny mitondra lakana ianao tsika
araka nylazay teo zay rehetrarehetra manaraka ao Jesosy de tsy maintsy enjehina, tsy maintsy enjehina ianao pioman'io io indrindra mampatezitra be any devolo hoe hoaiza de androkanay de enjehina ianao, elingelenina ianao, tsy mahita fotoana ianarana, tsy mahita fotoana anaovana ny asan'Andriamanitra na tsy mahita fotoana ianao zay le enjehina aza kivy am'izay ianao fa ho le fitenenana teo hoe aza merikerika. Jesosy io miteny aminao mihitsy hoe aza merikerika fa ataovy ny fianarana, manana fotoana anaovana zany fianarana ny asan'Andriamanitra izany. Rehefa vita zay le voalohany. Ny faharoa dia misy mandonona ny varavarana de nivoainao, io azava-dozany nataonao. Rehefa misy mandonotona ho an'ny varavarana, misy ody de ao amin'ny varavarana io tsy maintsy sasanao amin'ny ranon-tsavony sy ny éponge, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy zay. Fa nivoainao io zany hoe ny tananao zany avy any tokotany io nahazo ody teo am-baravarana teo, de narindrinao ny varavarana de efa mipetaka indray ao anatiny ilay ody. Zay ny mampatezitra be an'ireto olona mpanenjika anao reto, de nendrika nanendy nandositra nentiny fahalalanao ianao, tsy mba niantso Jesosy ianao, niantso vahoaka ianao, niantso olona ianao, nefa ody io manenjika anao io, olona mpamon'olona, mpangalatra, devoly io manenjika anao io, de mitady olona ianao, mitady trano anao, tafiditra amin'ny trano tsara tarehy indray ianao zay olona indray efa voafatotra hoe mba vao zahay, zaho izy ianao tsy ama. Le Andriamanitra zany mihitsy zany efa miteny aminao hoe mba vao reo olona reo, zay mampiandry anao, vao reo olona ihany mandahana, vao ny olona, vao am'izao adalany, amin'ny fahotany, zay ho tsy mba manompo an'Andriamanitra zao fa de variana ao. Mengavy anao zany Jesosy mianara tsara, mandana manaraka mpiandry, manasitrana mama ny olona amin'ny fahotany. Eny ary tapitra ny fotoanantsika tao anatin'izay ary isaorana ny dada isika tao anatin'izay fandikanan'ny nofy izay satritsika reto vaovà daholo, reto nofy maro be de tena maro be ireto kanefa manapetra ny zavatra rehetra ary mivavaka mandrakarivotsika ho an'izao ray aman-dreny mamitsika izao mba nomezan'ny tompo azy hery sy tanjaka ary fahasalamana, mbola ahafahany ihany koa mbola miaraka amintsika mamahany olana rehetrarehetra ihany koa amin'izay rehetra mba ilaitsika azy sy ilain'ny tompo azy ihany koa. Ety am-pamarana de tsara ihany ny manatsidika ary mampatsiahy antsika ny takariva amin'ny 3 ora moa zany de le fandarana manokana hoe ampitoetra azy mandrakizay no arahantsika foana izay iresadresahana ny tantarany dada avy amin'ireo olona maro be zay niara-ny asa taminy. Mariana moa zany fa tsy hoe isika vao tamin'ny 5 taona na tamin'ny 10 taona fa rehefa mampolo taona ny misy efa tamin'ny 30 taona lasa ireo no miresadresaka ao anatin'izany amin'ny 3 ariva. Ny faharoa kosa de mampatsiahy antsika ihany koa ny amin'ny 20 ny volana Jona 2024 ivo ny fankalazana, zany hoe ivo ny fankalazana ny 17 taona ny nahampitandrina ny dada. Misy fankalazana somary makotrokotroka amin'io ary anasanantsika rehetrarehetra mihitsy koa mba iray fo saina mampanahy mbola ho avy eo ny tselam-panetanana sy ny maro isan-karazany ny fambaisa mitondram-bavaka tsika atanteraka izany. Eny ary tapitra ny fotoanantsika ankasitrahana idada zay nandika ny nofo rehetra tao anatin'ity fandarana ity tsara ihany no manamarika fa rehefa zomady amin'ny valorala no anaranao zao fandarana zao ary ny sabotsy kosa dia amin'ny nora ariva no anaranao azy. Angatantsika dada ary amarana ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny vavaka tahaka ny mahazatra ihany. Ataoko misy fanamarina kely ataoko misaoran'Andriamanitra mihitsy ianao tsika rehetra raha misy ny nofy zay itenenan'Andriamanitra amin'ny olona. Fa raisiko le anankiray teo, tsy mety sitrana nandritra ny taona maro, tsy mety sitrana raha vao manonofy mihitsy ianao fa misy mandona amin'ny varavaranao
nampamisavy io na inona misy ody eo zay ninninona vavaka ataonao de mandositra foana ny fanamasina fa tsy mety miditra ao aminao izy manana mihitsy zany a foto-kevitra zany hoe tsy maintsy diovina zany varavarakely indrindra fa ny varavarambe mba tsy ho tafiditry ny devoly zay ao an-tranao de kotabay ny farany tsy miangona tsy mahavavaka tsony de zay ianao diso fanantenana sy kivy zay a zay ny tadiavin'ny devoly a hiala tokoa ianao amin'i Jesosy. Alohan'ny vavahantata de iteny farany a ho antsika rehetrarehetra zay manofy a be dehibe mihitsy ny nofy ato be dehibe mihitsy na ho anareo manatitra mivantana na ny Facebook raha fantapantatrao fa urgent ny nofinao ny urgent tiana tenenina zany eto reny efa ambarany tady reny hoe raha misy avion na hoe misy tanalana tsy fantatra de mba tsara re raha maika zany nofinao a de miantso mivantana ny dada ihany satria indraindray mitohana ny nofy ato de mety tsy voavaky raha tsy elaela de sody a maninona nareo misaotra tompoko vavaksika misaotra Jesosy misaotranao eram-po eran-tsaina eram-panahy satria tanteraka mihitsy ny teny soratra masina hoe raha tiay anareo de onona ao aminareo ary tsapanay mihitsy Jesosy fa tena monina aminay ianao de mahafantatra ny hoe tsy mety kely ny varavaranao misy mandona ny varavaranao misy devoly miditra ny tranonao mifoaza aza merikerika foana aza mipetrapetrapona de mivavaka roay devoly ny trano misaotra Jesosy de amin'izany fa mahafaly anay no mandeha amin'izany lalana toronao anay zany ny angatahako aminao Jesosy de mba hita fifaliana sy famonjena avy amin'izany torohevitra avy amin'ny nofo zany ny vahoakanao rehetra ary amin'ny alina mangina de mba samy vavaka daholo zay Jesosy amin'izay tena mahasoa anay miaraka aminao mba ho voninahitra ny anaranao ny fiainanay ny anaranao Jesosy no angatanay zany rainay izay ny an-danitra ho masina ny ainy anaranao ho tonga ny ainy fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny ainy an-danitra eo anay ny amina sahazo ao anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy alao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen de tafandrimandro tompo kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany de nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko ao ampandrina Joba 3:7 sy 15 miteny amin'ny nofy Andriamanitra miteny amin'ny nofy Andriamanitra fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofo rehetra arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Tady Randrenatoandro Jean Joseph miteny amin'ny nofy Andriamanitra miteny amin'ny nofy Andriamanitra ilay bitsika ny fanahy sambatra ny olona raha tsy miolololona raha tsy mandeha amin'ny fisaina ny ratsy fanahy na koa miaia sy mahamalan-kira ary tsy mipetraka eo amin'ny sezany mpaniratsira manaiky ny ditrany fa ny lalàny Jehova no hany mba sitrany ny lalàny Jehova ny sainy andro manalina ary sainy ny lalina izy ho tahaka ny azo tsy mba malazo amoron-drano velona no anyriny sy hany mba tiany ka ho velombelona ary izy amo avy zato eny no ny tena sambatra ny olona izay misaintsaina
ary tsy mba malaina mididiny tompo fa izy tsy antsono intsony hoe mpanompo fa antsono hoe sakaizy.